Auto-Héros. Achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Auto-Héros livre gratuitement. Chez Doc Maurice, nous voulons prendre soin de votre santé. J'aime. Téléchargez l'application. Rawa viralala ni tauna utiako ao ambany ny tany tsindrian-drangolahy kavatonosolo kitoro atoriako de izao mba zavatra tovinao ahy voleo voninkazo eo andohany fasako fotsy sy mavoary manga sy mena kavela haniry eo mandra-pifoako mba hanofisako lay fanekena ny fotsy ho mariky zay fadiovana misy aminao tsy mba azo lotohina soratra velona tsy azo vonohina toy norom-bato say ny fanaovana ny endry ny mavo ny fofo ny manitra dia fivavahana ataoko any an-danitra mba hitsinjovany anao tsy irery ombany rasendra tsy misy fijery ny manga ho mariky lay fiafiana ny raha niaritra zava-mangidy de lay andro namozany lay fifaliana ny raha niaritra zava-tsy fidy ny mena ho taratry ny afo tsy maty ny rehitra lava ao anaty ny foko io lay fitifity tena naty fitivoka se sy voatomboka loko efa riva ny andro tamizay vitsivitsy mandeha tovolany areky zay nandalo tanàny falizy lanjany engakaza izy manano diame arinazakazaka imazavako naotany ako
Ziwe azafazala pati apakamiale yalindiki tukati teziko za umega Siana romu sina pandisi za temutonga Tepa mandingana Aizai malalako Yala sinzala pamonga vitanya diagana Sofura lumbosi wazutapunye andalanga Sifonga kukwa imanenga futuana Tepa mandingana Aizai malalako Nitupizani, niyayani, idifijikati Za ukusala sese, nirichirichi Zinitukoja, nifitiabala Tuma à la vita C'est favor de terre, tiens la terre Viens mon fils, karazini amina Zawe fazata tokala Zawuzini la fanai Uvela bongo waji Nyanzala kwa biaji Izawu tokala Nina na maka Oba uviana Atamizezala Before kumola maje Manana badia Birisu kisibirizaje Zaureka bena ni pejata Amurundala Madinya pautani Amoma Nifitiabala Atamizezala Before kumola maje Manana badia Birisu kisibirizaje Zaureka bena mi pejata Amurundala Madinya pautani Amora Nifitiabala Nauna ni masu Nutsi anganuana Raseda lunane Nauna ni sabino Nutsi uvalalina Rasamu de panina Maheri mamai Nuita pananai Pitupuranai Namuna, namuna Nifu, ututurvana Tasega, fateruvana Nauna, kunauna Nutsi, guadaladala Krajana kamalana Ina silalaina Uidulinaina Unavamaina Kanefa ajuo
satu iray asara tuizao tsy sarady tsy akory ufaniniko anao fa maika nurura anuta vai para Amina, my mother, Sati Minua Fainai Perumanai Ti Umana Kisa Ti Umana Kisa Ti Umana Kisa. Enera ilay veloma ozy nga solo tsy mandrakizay ary ny fiarabana koa dia ilaina averimberina na sy tety zay ny fifampiarabana koa ilaina averimberina apotratrika re arabaintsika menakavy solona ihany koa le solomaso Gottlieb dia miarahaba antsika rehetra amin'izao arivariva alinalina amin'ny 10 alina amin'ny 19 any Madagasikara zao. Tsy afenina fa tena tao anatin'ny fisalasalana tanteraka alohan'ny anombohana an'ity émission ity satria manomboka misaringotra ny programa, manomboka misaringotra ny fandaharana satria araka ny lazaiko anareo hoe ny tena zany manana didy maro samihafa indrindra amin'ny raharaha politika aty Frantsa aty zany dia tokony tsy afaka mihitsy androany hariva zany raha ny tena marina tsy tokony ifampiresaka eto akory tsika fa saingy zao mafy le antsonareo mafy ary tsy afenina fa masika mihitsy nareo amin'le hoe hoy le ramatoa anankiray any Canada zay hoe Monsieur Rakotomalala tena hafa anie le hoe mihainanao direct sy mihainanao
Inty izy teo ka en rediffusion ozy izy. Tena hafa ozy izy satria le izy ozy izy vivant kokoa le fandaharana kanefa ny vivante kokoa le fandaharana satria émission zany le izy. Rehefa miteny sy mihaino anao direct ozy izy. Miarahaba antsika rehetra Newsman François Vial Vaugiron. Miarahaba antsika rehetra. Miarahaba anao Newsman, miarahaba anao hatrany hatrany. Miarahaba antsika Zafiny Zafimandranto, Rainbola Razafindrazaka, maromaro ny olona vaovao ato anatin'ny fandarana. Nazahoako teny maromaro ny fandaharana tamin'ny alahady alina. Fandaharana momba ny resaka anniversaire sy ny fivoahana tamin'ny fanginana nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Maro taminareo no niantso ary niteny hoe misaotra Monsieur Rakatomalala, misaotra Monsieur Fleury. Tsy afeniko fa exceptionnellement ary tena tsy napoziko izy io hoe maromaro ohatran'inona reo niantso ary anao fisaorana ary tsy napoziko koa ny fasahin'reto hafa mandefa message amin'ny messenger hoe Hery Rajaonarimampianina ve ny lalana zany Monsieur Fleury. Rehefa toa tsatsonao ihany lera valimanana, toa ohatran'izay tsy hita ihany zay tena hatsarainao fa ny hita aloha hatreto dia ny hatsarainao dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Petraka zany ny fanontaniana amin'izay dia hoy hamaly azy androany mamela anareo satria tsy maintsy misy iverenana zao manko le izy. Misy zavatra manko je suis d'accord avec cette dame. Qu'est-ce que vous parlez, Madame JSBSL? Vous parlez de quelle dame, s'il vous plaît? Ny zavatra manko dia zao. Ny malagasy matetika dia tsy masina tanina. Tadidiko tamin'izay tamin'ny mbola kely zany teo amin'ny 4 taona 5 taona eo dia masika be le bebe anay. Masika be mihitsy ary rehefa tafavoaka any an-tokotany ianao ka miverina miditra ao an-trano dia tsy maintsy asorina ny kapa. Satria izy amin'ny 4 sasany maraina dia efa mifoha ary manadio ny tohatra sy couloir io. Tsisy izay tsy nalala an'izany atao hoe tohatra atao kady fotsy zany ny fahadiovan'izany nanaovany bebe Razay azy. Bebe Razay moa sa iza tsy tadidiko ambaki ny anarany satria vetivety ihany tamin'ny fiainako no nahita azy. Ary tena masika faran'izay masika zany. Dia rehefa tonga ny fotoana hoe andaozana ny Madagasikara tamin'izany andro zany dia nitomany Ramatoa bebe. Dia hoy le Dadatoa zay rahalahan'le raiky io. Teo tsy manitra ozy izy fa lasa vao mamerovero. Tadidiko mihitsy zay feo zay tamin'izany. Ka ity zavatra ity araka le teneniko teo hoe ilay malagasy tsy masina tanina. Fa misy amin'le malagasy koa ny hoe teo tsy manitra fa lasa vao mamerovero. Zany hoe rehefa mahita isika malagasy zany tsy manana ny teny an'io moa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa tsy tiako loatra le andeha hindrana an'le teniny hoe capacité de discernement, le hoe mahay mandinika ny tsara sy ny ratsy eny eo.
Eritreretana hoe tadiny hoe zany hoe anisany napidina ny olona teny an-dalambe voalohany ny tenako anongana ny Ravalomanana zany 20 mars 2003. 20 mars 2003. Mbola tsisy nieritreritry akory hanohatra ny Ravalomanana dia ny tenako izao miaraka tamin'ny ekipako, tao anatin'ny ekipako mbola vao miditra formation amin'izany atao hoe journalisme zany Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tamin'izany, manomboka amin'ny lalao an'izany atao hoe fonina amin'izany atao hoe fampidinan'olona an-dalambe. Ary raha tadidinareo fa mbola velona Andriamatoa Victor Ongy iny, Andriamatoa Victor Ongy no anisan'ny hoe gadra politika voalohany tao anatin'ny fanoherana an'Andriamatoa Ravalomanana. Avako tsara, samihafa le hoe voasambotra tamin'ny Azalamba sy mifampandritana sy ny hoe tena nanohatra mihitsy ary nidina an-dalambe. Ireto le nanohatra ary nidina an-dalambe tamin'ny 20 mars 2003 no lazaiko. Saika voasambotra ny tena tamin'io fa tafatsoaka ny alina iny tany anaty avion, efa nisidina ny avion, efa lasa ny avion. Heureusement fa vol Air France izy dia tsy tafaverina fa tonga dia tany dia lasa fa raha sanatria Arimady dia mety voasambotra satria mety vita ny Ravalomanana mihitsy namerina an'le volna hoe ndao avereno fa misy olona samborina ao anatin'iny. Tafatsoaka tamin'io volna iny tena. Ny tiako tenenina dia izao. Nanongana ny Ravalo zany nanomboka 2003 tonga 2009 rehefa tena fantatro hoe i Andry Rajoelina no apetraka eo dia teo aho no niteny hoe tena aloka ihany mahita ny Ravalo eo toy izay i Andry Rajoelina no tonga eo. Nakarapoko Lalatiana amin'ny varavaran'ny tômôbiliko rehefa tonga teny Akadramamy izy nateriko. Tsy adinony izay zavatra niteneniko izay hoe tena aloka Ravalomanana ihany eo toy izay i Andry Rajoelina. Je le connais trop. Ho potika ny fanjakana. Eo zany l'izy hoe manadiady ianao zany hoe raha ity kosa aloha dia potika. Tonga teo amin'io sakely-dalana io tsika Menakavy tamin'ny ialàn'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, nanalatsika Menakavy an'ny Hery Rajaonarimampianina ka nampiavaka zahantsika nampidirana an'izany Andry Rajoelina zany ho tonga eo amin'ny fitondrana. Izao tsika vao ohatran'ny mahita ary tonga saina satria mbola maro amin'ireo asa vitany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mbola tsy voatokana akory. Tsy izany lazan'izany fa izy ary naverin'ny Real TV zany. Jereo le séquence kely navoakan'ny Real TV sy ny karazan'ireny raha misy ataoniko dia avoakako dia tsapanareo. Fa alohany ny antony itenenako an'izany zao hoe iverenako io dia zao hoe ny malagasy matetika raha iresaka ny Verlaine ianao, iresaka ny Einstein ianao, iresaka ny Freud ianao, na Nietzsche ianao, na Karl Marx ianao, na Lénine, na Vladimir Ilitch, na i Castro, dia fantany kokoa ireny olona ireny, na iresaka ny Johnny Hallyday, na Elton John, na Brad Pitt, dia fantany kokoa ireny olona ireny noho ny olona izay tokony fantarany ao amin'ny tantara. Andeha mba hanotantsika mba fantatrao ve ry malagasy tanora nareo manaraka io mba iza zany Ravoahangy Andrenavalona. Tena miteny efa vitsy no mety halala an'izany. Mba izy zany hoe Jean Jacques Rabemananjara. Vitsy
Ary raha iteny raha hoe ohatran'ny hoe manompa raha manontany hoe mba iza ny olona dia tsy mbola nisy nanao bilany asa vitan'ireo filoha nitondra ny fandimy teo, io anefa nafahana malala ny mety sy ny tsy mety. Ka le resaka Rina Eritiana dia zao a, tsy le hoe asa vitan'le filoha nitondra teo, fa teo amin'izy nitondra mihitsy no tsy natsapitsika hoe ity olo ity mety, ity olo ity mety tsy mety. Jereo tsara ny tiako hazavaina teo anie dia zao hoe i Ngia Ravalomanana, raha ohatra izy tsy nanao an'le didiky fe mavesatra, tsy nanao ny promotion ny Tico Boz sy ny promotion ny Magro sy ny Tico, dia mba nety ihany le revin'le ry. Fa rehefa tonga izy nentereny tsikelikely ny affaire, nentereny tsikelikely ka ny tena na opérateur raha lasa mivadika mpanao politika ho azy. Any le zavatra. Zany hoe izahay itony zany lasa tonga tao anatin'ny heureusement tafavily aty amin'ny fanaovan-gazety fa tsy mipaka tany amin'ny fanaovana politika, satria kidia politika toerana. Or nefa tsy zay ny eto aloha. Fa lasa nandena katy amin'ny fanaovan-gazety dia mba saotra an'Andriamanitra zany tsy miady seza na manao adila politika amin-dralahy fa zay mety, satria zay ny principe eto hoe zay mety ny tenenina ary zay mety obiana ary zay ratsy tsy maintsy akoraina ary tsy maintsy tenenina. Zay le zavatra zany. Ka zay no mahatonga ana amin'ny teny Rina Eritiana hoe teo amin'le izy nitondra mihitsy no sarotra ampiadanina isika malagasy. Eritrereto tsara nefa isaky ny hoe miakatra le ekônomia dia iny tsika miezaka ny ampidina azy. Dia zao nefa tsika mijotso efa moins 7. Zava-doza zany le zavatra ataontsika dia tsy tafavoaka ary mangina fotsiny isika mianakavy. Ka zao noho n'le antson'ny be fialonana, noho ny antson'ny mpanabarabara sain'ny olona, noho ny antson'ny reto faiky, dia vao maiky nareo mianakavy ho rangitiko. Ary ho rangitiko ataoko tena hoe maranitra ohatran'ny flèche d'or izy teo i reto porozy, ny filesinareo atsatoko any amin'ny fitombenanareo satria be fialonanareo nareo dia misy ny parti repreniavako amin'ny intervention an'Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Zany hoe ny objectif an'ity fandaharana ray ity zany après amin'le tatasika ho avokako eto dia ny andrangitako anareo mihitsy hoe zany ary le izy ka ahoana e. Zakanareo ve le dozy sa tsy zakanareo hoe. Za zany dia le reviny mandeha manko dia zao manoratra discrètement zalahy aty amin'ny messenger. Dia ahoana kosa Ngia Rajaonary Mampianina no avahanao? Ahoana kosa no Ngia Rajaonary Mampianina dokafanao dia hoy aho hoe androany aho mamaly anao. Adininao ve ny zavatra niteneniko tany amin'ny 2017, tany amin'ny 2018, tany amin'ny 2016? Mbola manadino nareo a? Raha nisy no nanohatra voalohany tamin'izany, na hoe faharoa na tany amin'ny fahafolo mba anisan'ny tao anatiny aho. Fa ny danger tonga tao anatin'le rara dia ny fiverenany Andry Rajoelina tao amin'le fitondrana ary potika tanteraka le satama republika amin'ny Madagasikara, le fitadiavana ny fikatrahana ny fandriampahalemana ny harena ho tantarainy Andriamatoa Rajaonary Mampianina eo ho hiata aminareo ka dia zao omany ny fo ho calme, omany ny saina tsy ho nerveux, ary raha ohatra kelikely ny tsy zakan'ny saina dia andana tonga dia miela ny fana olona 50 personnes ary ny eo dia aleoko miresaka amin'ny olona 50 mana-tsaina toy izay miresaka amin'ny olona 500 tsisy saina. Satria ireny olona 50 ireny avy eo dia ilaza hoe danza ity nataon'le ry tao. Zany aloha nisy olona nitenena an'izany hoe tena hay ve monsieur Fleury ity rehefa manazava zany dia mazava ohatrany izy. Tokafanareo aho efa saky angina fa ho avy le retina be fialonana ao.
Fa maninona kosa an'izao dia mba miaraka ao ihany izy raha valy manana dia Andriamatoa Erajonary Mampianina dokafanao. Ka naofany ianao e, naofany ianao. Efa roa taonany ianao mitenenina hoe manetetena mijanona. Jereo tsara ny fanetetenan'ny olona mba niboako azy. Tsy ny fahafantarana ozy hoe iza ny kandida Rasoa Sarakoto. Mety ho fandrika ihany koa zany. Izany tsy zany ny zava-dehibe ozy. Amafiso aloha ny tokantranontsika. Ataovy tsara aloha ny tokantranontsika mba ho fitaratra ho an'ny hafa. Efa nieninao ve Ravalomanana ny tenen'izany? Ianao miteny ihany koa hoe fa maninona ny Ravalomananay mipetahanao, fa maninona ny dadanay mipetahanao. Ny dadanao naofy. Ny dadanao tsy malala afa-tsy ny tenany. Raha te ho fantatry ny olona anao fa tena dada tokoa, dia ny zanako aloha mikolokoloanao. Amboary aloha ny tokantranonao. Tokantrano politika io zany, fa tsy hoe tokantranon'izy lalao. So misy manitatra indray ihany, tsy hany le izy. Fa ny tokantrano politika efa misandrabadrabaka ny sambadidaka abokoa. Ridona anatokisana, leo mbonanana fa tsy alena io baina. Rigirivo zao tsy hitatsony. Ny aty andafy miady. Misy miseho mahay politika nory Madame Hortense. Dia manao taratasy hoe tsy mila an'io tsony zay, fa inona mba vita andrangalo. Tsy zany mba antanina foana mba inona ny parcours politika anao alohan'ny tenenanao sy anitsinao an'le olona hoe zao madame, tsy miaro amin'ny Madame Hortense azafady a. Fantatro le olona ary tsy mifankazo zay iso io ramatoa io. Allo azavo zay. Zao, ninona lazaina nareo mikritika ny Hortense ireo. Tsisy trakefa politika anananareo, mihoatra ny ananan'ny Hortense. L'ensemble du groupe zany tsy tenenina. Ny sasany dia manao mission hitady vehivavy fotsiny. Ny sasany dia manatsaratsara ny fihetsika an'le ray mba ahazahoany vehivavy miara-matory aminy. Misy ane zany. Ny sasany mpitakalaza fotsiny, manenjika ziadalany, fa nenjika fampisotona vodina pataloha, mifandrombotra ary ny famona rangambasisany tsisy. Miparitaka karazany firy ny tim aty andafy. Takan'izany ve fitaratra andeha entona hitondra an'le Madagasikara. Miparitaka misy karazany firy ny tim ny Madagasikara, ny vava tsy latsaka fotsiny. Efa ny tena efa zany fidelina sy antitra zany, tsy any amin'ny ravalontsony ny sainy zany. Vava tsy latsaka fotsiny. Fa lasa daholo ny tenor sy ny olona zay hoe manana amin'ny maizy azy ao amin'ny tim efa lasa daholo. Torak'izay koa ny HVM. Misy ihany koa ary le filohany dia mireconnaître hoe tratra ny fampizarazarana koa tsika menakavy. Amboary lohany atsika. Fa ao amin'ny tim. Haitsika io e, kapokatsika io e, nefa atsy ambany efa tsisy trony. Tonga amin'ny fanangonan'olona ny mpanao gazety indray mampitombo. Hoe 15 000, 20 000. Ka ho avy amin'ny angady sy ny arina dia zao. Toneo fo. Sokira kely aloha. Eny e. Sina mozika kely fotsiny hoe ohatratran'izay dia mba etsika. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Publicité. This is a Rickson production. La noce retrà vanilla, la notte e la novella, di nana dove fai la
Tsy hitovy amin'ny rehetra mora sambo lehilahy Nanao miaintso zavatra satria Banana tena be ilay fity Tsisy sampanoany havanana Tsisy sampanoany havy Fa nofosany saraka le dila sanatria Ganjika ito nofy azy Vasendrany tolanisy Vasy nofy azy Iverenantsika izay hira izay rehefa avy eo satria tsara loatra ilay izy ary mifandray tanteraka amin'ity tatasika entiko ity. Hiala kely amin'ny fomba mahazatra tsika satria tsy afenina moa zany fa fombako ny ndao tenenina hoe mivavaka e. Maka santimaka kely mangataka famelan-kely kokoa satria ny tena tsy feno manana fahadisoana ary manana dalàna maro dia mangataka fonana amin'Andriamanitra dia androany ahy zany dia nandray fombako ilay tonga dia manokatra iny ary rehefa namaky aho tao amin'ny Deutéronomie 5, 28, 29, 30 dia henoko ary taitra be aho satria hifandray amin'ny zavatra ho velabelariko le izy zany. Vakiko aminareo ary ho velabelariko aminareo eto mba hampatsotra an'le izy dia tsy ataontsika Christosensus ilay izy zany hoe on met le focus zany sur Jésus Christy ny développement fa ho ataontsika Christopratique zany hoe tonga dia andeha ho any amin'ny côté pratique an'le izy ao anatin'ny fiainana andavanandro isika menakavy. Izao manko no mahatonga an'izay. Za zany milaza hoe ilaina ny mitodika amin'Andriamanitra arak'izay tratra. Na arak'ilay teneniko anareo raha hoe 10 secondes fotsiny ianao no mivavaka. Eny an-dalambe eny, eny ambony tômôbilina entin'ny olona eny, mangata-pitahiana, mangataka fonana, mitondra vavaka ho an'ny hafa ihany koa. Ary indrindrindrindra tondram-bavaka ny amin'ny olona tsapanao fa ao anatin'ny alahelo, tsapanao fa ao anatin'ny fahadisoana amin'ny fiainana kanefa ianao tsy afaka mahateny ary tsy afaka mivolana satria tafiditra ao anatin'ny fahadisoana tanteraka raha sanatria ny tsaratsara olona ao anatin'ny fahadisoana sy ny tsaratsara olona ao anatin'ny fahendrena. Ka eo ny ilana an'le hoe tsy maintsy mivavaka ianao mba azahoanao ny fanetretena. Tsy maintsy mivavaka ianao mba hanakakezanao ny fahamarinana, ahafahanao miteny ny zavatra mahitsy eny fa na dia mahakarary ny hafa ary. Tsy misy teny marina hoy ny fitenenana ka tsy hakarary ny hafa. Taka ny fiteny iny hoe la vérité blesse. Hoy ny fitenenana toute la vérité n'est pas bonne à dire. Zany fiteny daholo zany any ambadika any. Ka zao vakitsika ilay izy rehefa avy eo dia nangia Sarkozy raha dia niteny si la vérité blesse hozy izy, c'est la faute de la vérité. Dia indray ngia Bokolo hoe il vaut mieux que la vérité blesse un cœur qu'un cœur tombe malade de n'avoir dit la vérité. Si la vérité blesse à court terme, le mensonge le fera à long terme. Titiany nataony Ramatoa izy teo Mandingo isangaty iny hitako hoe tena ngeda be ary tena mifandray amin'ity zavatra ho teneniko nosintomina avao amin'ny Deutéronomia ty. Ny tena mpamaky badalela ka raha voalava ilay izy dia lavitra ny tompo.
Si la vérité blesse à court terme, le mensonge le fera à long terme. Zany hoe, raha ohatra anao zany vaky barara amin'ny ratsy ataonao na ny zavatra tsy mety ataonao, tout de suite, là vous serez blessé. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. À partir du moment où vous vivez dans le mensonge, ça vous blessera tout au long de votre vie. Et vous aurez du mal à vous en départir. Donc, autant la vérité, indisteo, hoe fantatra tout de suite, dia mangataka fifonana ary miala amin'le tsy mety, toy izay hiaina amina laingy isan'andro, isan'ora, ary ho regretena amin'ny fotoana lava dia lava. Ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mijanona eto anilako. Jesosy no miteny zany eo, ianao kosa mijanona eto anilako. Rehefa avy naniraka zany ireo le olona nitatitra sy niteny hoe Jesosy mitaraina sy ny karazany, dia nisy zany nitazominy Jesosy le mpitondra hafatra fa ianao kosa mijanona eto anilako, ka ho lazaiko aminao ny lalana rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay ampianarinao azy mba arahany any amin'ny tany izay omeko azy holovainy. Izy hoe inona ny ifandraisan'izany? Teo any taraiky manko. Fa rehefa nieritreritra avy eo dia oza hoe oele, averiko. Fa ianao kosa dia mijanona eto anilako. Iza moa zany le eo anilan'i Jesosy io? Indraindray antsika tsy miandry tsy miandry ny tenin'i Jesosy akory hoe mijanona eto anilako. Fa antsika mihitsy no misisika hijanona eo anilan'i Jesosy. Kanefa ny eo amin'le fijanonana eo anilan'i Jesosy io dia misy karazany efatra. Raha ho an'ny olombelona fotsiny. Voalohany, dia ilay tena mijanona tokoa ary tena mihaino ity le kategoria tenenin'i Jesosy ity voalohany ity zany hoe ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay ampianarinao. Zany hoe efa mahazo an'le fampianarana ny didy sy ny fitsipika avy amin'i Jesosy zany ity olona akaiky kategoria voalohany ity. Na izy nampijanon'i Jesosy, na izy nijanona teo akaikin'i Jesosy noho ny sitrapony ary nanaiky hanao iraka, dia mizara sy mampianatra ny lalàna natoro sy ny fitsipika napetraka Jesosy. Ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika lalàna. Dia mbola miampy hoe didy, dia miampy hoe fitsipika. Ny lalàna eto dia hoe loi. Ny didy eto dia hoe ordre na ny impératif. Dia ny fitsipika eto dia ny hoe ny discipline. Zany hoe misy zany ny loi, dia misy ny obligation na ny impératif, dia misy ihany koa ny fitsipika tsy moramora. Na za miteny anareo zao ary mbola gaga hoe fa ahoana raha navitako mahatsiro ane zany mijangajanga zany e. Tena tsy hafenina ane zany, mahatsiro zany. Tsisy olona ka andeha hitenika hoe mahazaka sipa milay izy na bandy milay ka hiteny hoe no fa no mijangajanga. Fa mbola gaga hatramin'izao hoe fa ahoana raha nafaka hapo amin'izany. Tsy midoka tena reo olona, tena tsy midoka tena fa mijory vavolombelona aminareo. Gaga! Eo ianao rehefa tonga le izy nijerenao, le fahendrena avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminao fleury mihitsy. Donc anao aza mbola amin'ny parady aloha, raha mbola tsy tafavoaka tsara ny ala. Aza mbola amin'ny parady ianao. Ty zao misy namako ty, Akama ty zany, tsy tononoko ny anarany. Fa tena Akama tena anisan'ny tena Akama admireko. Za bainina mbola hody hipasoka ozy. Lehilahy io tompoko. Ary tsy manambady. Fanompona ny zanany sy ny fitiavana ny zanany eo le hoe fitsipika.
obligation. Ny lalàna dia ny hoe za tsy maintsy miandraikitra ny zanako. Lalàna zay. Obligation koa dia hoe tsy maintsy mitaiza ny zanako. Ny discipline dia tsy maintsy mody mipasoka ny akanjon'ny zanako fa tsy manana droit hoe ino ny zanako mivoaka dia tsy mipasoka ny akanjony. Tonga saina hoe ino indray no tsy hitako satria ny tena tsy mipasoka. Mbola miandry amin'ny madama indraindray hoe neny mba miangavy zany papasoky neny ny lobako rehefa tsy alefany amin'ny teinture ery zany. Manamody meloka manamody mampalaelo fa tena lazaiko anareo fa na hatramin'izao ary mbola tsy vitako na caleçon raha mipasoko azy. Mahamenatra. Mahamenatra. Sy dia mieritreritra nareo miteny anareo irery fa na iza koa ary tafiditra ao anatin'izany. Ampianarika ho lazaiko aminao izy ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay ampianarinao azy mba harahana any amin'ny tany izay omeko azy holovany. Dia izao misy an'ilay kategoria faharoa amin'izay manomboka eto zany le fopla. Mialokaloka ao ambanin'i Jesosy izy fa tazominy ny secret. Ainy tanteraka io baiboly io, ainy tanteraka io soratra masina io fa tsy mba zarainy amin'ny mpiarabelona aminy ilay lalàna, ilay didy, ilay fitsipika. Eo manomboka le fopla zany. Kategoria fahatelo, ainy tanteraka io soratra masina io. Dia koa amin'izy mpiandry izy inona tediavinao, tsy iray ny akanjo fotsy mangatsakatsaka, mipasoka tsara, mienga tsara tonga am-piangonana, movatsy anjely. Fa io vao mivoaka amin'ny fiangonana, fatina alika. Terena amin'ny fiainany ato ambadika, fatina alika. Dia le fahadimy, dia mahavita mihitsy na dia faefatra plutôt farany, mahavita mihitsy na dia fa ainy ary ny lalàna, ainy ny fitsipika, ainy ny didy avy amin'ny tompo, dia inona no ataony? Lasa indray izy manompo Andriamanitra hafa. Faefatra io. Izany hoe ny olona tokana eo akaikin'Andriamanitra zany dia voalohany indrindra manaraka ny lalàna, dia faharoa matoa io natao ohatran'izay lalàna, ny didy ary ny fitsipika dia manarak'izay automatika zany fampianarana. Karaha ianao zany mampianatra nefa ianao tsy modely dia tadidio fa tsisy ilany Jesosy anao koa raha roa tsarainy amin'iny ianao. Mihaino azy ianao, mamaky ny teniny ianao, nefa ny zavatra atao mivilana ao anatin'ny zavatra tokony atao. Misy olona mako ary misy karazan'olona dia mieritreritra ary ao mihitsy ny diso araka ty le tenenin'ny James Lee Feliigel Madingo Isangaty. Izy ty dia ino ty izy teo moralisateur, poète moralisateur avy any Congo Brazzaville. Si la vérité blesse à court terme ozy izy, le mensonge le fera à long terme. Izany hoe variana amin'le langa kely madinidinika dia mba tsy raha ohatra zany vakina batsilana iny dia makarary ny olona ao anatin'le ota le kategoria telo ambiny ilay zavatra. Ary mahavita mahasahy mandainga amin'ny Jesosy, zay manko no tena gravy amin'ity zavatra ity. Ny lainga amin'ny olombelona samy olombelona vita ihany. Fa raha ohatra ilay lalàna, ilay didy, ilay fitsipika no mandeha makany amin'ny fampianarana diso amin'ny alalan'ny fihetsika eo anatrehan'ny fiarahamonina, vao vinovinany hoe dédommagena ireto victime amin'ny pédophilie 33 000 personnes, 4 milliards alohan'ny fiangonana. Aza matahotra ianao fa tsy ianao rery anie tratran'io hoe tratran'io daholo rehefa olombelona mandiha tany araky ny teneniko teo hoe
Andriamanitra manome ny fahendrena fa tsy ianao no mitetrateta hoe endry. Zay zany le izy. Fa zao kosany misy zany le tena hoe tena tsy ho zakan'Andriamanitra mihitsy raha ny finoana, ny lalàna sy ny didy sy ny fitsipika zay tokony ampianarinao no vetavetainao. Tena tsy zakan'Andriamanitra zay ary sarotra. Jereo amin'ity raha tsy diso amin'ity Deutéronomie ity ihany koa no misy amin'ny ity manko resaka didy folo ty azavaiko amintsika ity. Fa tsy hitako ato anatin'izy ity fa angamba ny vadiko zao raha maheno ahy de tonga de ho teneniny amiko hoe ary le resaka blasphème. Ao anatin'ny didy folo ny rehetrarehetra ary sarotra manaraka an'io laingalainga. Fa ny matsiro indrindra amin'io de ny fijangajangana tompoko. Ao daholo nefa ny taraiky isika menakavy. Zao misy rahalahiko mijery aty tena tompony. Bogosiko moa le rahalahiko zay ary tara amin'ny daoliny ty vehivavy rehetra ty. De mbola tanora le rahalahiko sady multimilliardaire izy. De tara aminy eo daholo izy koa ohatran'ny mety isy vazaha zay de maty aminy eo daholo izy fa zao izy ndray silamo izy. Donc amin'ny silamo autorisé ny manana maromaro. De tsy afaka miteny ny adala satria vao miteny izy de anao chrétien izy de bon, tu respectes ta croyance et tu respectes la mienne. De tsy afaka miteny misy koa zavatra ohatran'izay fa raha amin'ny antsika kristianina de izay le izy. Koa tandremo mba hanao arak'izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra anareo aza mivily na amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Zao mako. Na de efa misy milay ary. Efa misy Cadillac eo am-pelantanan'i Andriamatoa Andrirajoelina. Efa misy jet privé eo am-pelantanan'i Andriamatoa Ravatomanga. Mbola mierikerika ankavia sy ankavanana ihany ralahy. Normal be raha mijaly ny vahoaka any Sambava amin'ny resaka vania. Satria mbola mierikerika ankavia sy ankavanana amin'ny ankavia sy ny ankavanana ilay filoham-pirenena. Normal be raha mijaly le vahoaka malagasy. Efa firy taona efa mba nanomboka nanangasanga ny andro. Efa nanomboka mba niaina ny délestage tamin'ny fiafarany. Manaiky tsika. Ny fitondrany Andriamatoa Rajaonarimampianina. Sao vao tonga le anankiray mierika avia, mierika avanana. Avy koa le anankiray mierika asinina angao izy zay koa. Dia ho potika tanteraka ny fiainam-pirenena. Koa tandremo izy ny amin'ny mierika aza mivily na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia fa ny lalana rehetra nandidian'i Jehovah Andriamanitra anareo no alehanareo mba ho velona ianareo sy mba ho velona ianareo ka ahita soa. Eto sinona ampiasainy fa hoe ka ahita soa. Ary maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Verina indray le tany olovana eto. Zany hoe rehefa arahanao zany kay le zavatra ary hitako zany zany indray tena tonga saina mihitsy fa ahoana ary sahirana ny zany atao hoe manao reconversion. Ary amin'ny business ery ianao. Niala tany Madagasikara ianao multimilliardaire tsy mijaly ara-piainan'izany. Betsaka ny olona mahafantatra an'izany da mahafantatra an'izany fleurir-kotomalaly zany. Fa aty ianao vao tery miasa tena hoe presque mpiasa angambany. Na de hoe patron en société anao azy ianao. Zay vao miainga avany tena tsy afenina. Hitako taiza ny manisa 1 euro. Hitako taiza ny manisa 1 centime. Hitako taiza ny manisa 10 euro. Hitako taiza ny hoe indraindray ara tsisy mihitsy. Zao raha ohatra ianao te hanao zavatra hoe facile. Zao nareo ko PME anao. Ifonako isan'andro toko tena ialako mihitsy asora amin'io Jesoa. Tatata zao efa presque mba
quelques jours tsy nanao na semaine. Ny zany io tsy addicta kanefa na izany fantatro koa ry fahadalàna aloha tsy afenony zany ary manaiky an'izay. C'est pas une vérité qui blesse ça pour moi, c'est une vérité réelle, les vérité. Ary maro izy andro any amin'ny tany izay olovanareo. Hoy le akamo zay. Alohan'ny nahafatesana izy tena sahirana be le dala vao maty. Fa hoy izy taminay tadidin'ny laisany reo izy ny tena moa zany boakely. Fiteny foana hozy hoe les meilleurs partent avant. Ka za ary zalahy tena nataoko mihitsy nampirana hozy. Tany amin'ny taona 7-7 taona ny tany izy rehefa tena hoe interdit ny toaka, ny divay, ny matsiro vao ny fady. Il a tout fait pour être pire. Ary napagaga fa nateza tokoa le dala. Efa 80 taona mahery izy vao maty. Fa zao sahirana vao maty. Takizay ihany lesy najariny reny toaka sisy garabe reny. Zao manjary misy rano ny poumon. Zao manjary ny goty vao mikitika vary kely fotsiny defa mihinana vomanga tsara ry le fihinanan'ny olona vomanga ato trano. Tsy afaka mihinana riz cantonné ny olona vao mikitika kely fotsiny defa makany amin'ny hôpitaly. Sahirana hozy izy. Fa ny lalàna rehetra izay nandidin'i Jehovan'Andriamanitra anareo no ny lalàna rehetra manko ny lalàna rehetra izay nandidin'i Jehovan'Andriamanitra anareo no alehanareo. Veriny telo izy anareo, Andriamanitra anareo no alehanareo. Zany hoe tsy tian'Andriamanitra vilivily mihitsy zany le baiko fa hoe ianao Andriamanitra ao, ianao andehananao. Sasany manko mbola misy mieritreritry hoe za ve zany voateny zany fa ianareo. Tsy nanavaka izy. Dikan'izay zany afaka mandeha ao anatin'le lalana. À partir du moment anao manaraka an'le lalàna didy fitsipika dia fampianarana, tonga amin'ny fampianarana. Ary tsy afaka mampianatra anao raha tsy ohatra hoe modely. Atsika manana ny adisoana sy ny adalàna. Ovay ny fihetsika. Fa raha olona mety ho voafitakao ihany, fa Andriamanitra tsy ho voafitakao mihitsy. Ary ho sahirana ianao amin'izay fotoana izay rehefa tonga ny fanapotehana ka tonga ny valikafatra ao anatin'ny lainga sy ny fitaka. Tsy ny olona ao anatin'ny fiarahamonina no zava-dehibe ka andehanana ankavanana ampisehoana hoe za olo-masina na olo-kendry. Tsy izay no zava-dehibe fa le ianao miakatra par rapport amin'Andriamanitra izay hitrakanao atao izy. Hoe kosatria, be loatra le kosatria dia ao anatin'izay ianao no mahitsy, ao anatin'izay ianao no en équilibre par rapport amin'le Andriamanitra tomponao amin'ny alalan'ny didiny, amin'ny alalan'ny lalàna sy ny didiny ary ny fitsipika apetrany ka mahatongavanao ho mpampianatra. Zany hoe modely tsy feno fiatsaram-bilatsia. Les premières catégories dia tadidio fa hanana fiainana ho lava ianao any amin'le tany
nomen'Andriamanitra anao ary efa natokana ho anao. Amen. Alleluia. Amen. Alefako ity hira le teo ity satria manakaiky azy zay izy ity. Avy eo tsika hiresaka momba ny le zavatra nataon'Andriamatoa Rajaonarimampianina tsika nakaiza ary le hira teo raha hoy le nefa mba efa miprepareko teo izy. Aiza le izy mandrafoana le sipatalo io manko no miverina eo kanefa le teo efa nisy hira nataotsika teo izy teny daholo. This is a Rixian production. La noce retrà manella, la luce era novella, tinana tina come faiela, ci fiore e c'andura sanguella, la noia ci usava trasacci, banana tina bella fiti, ci si sampanwania vanam ci sampanwania vi, fanufsani sara kalipina sana ci. Ganz kijk me nuf was sind Antolanis, was sind nuf si levat manjamat, vale fufnyan, le fufnyan. Si tu canal peludnya, sinamba aja fu, abeludnya, tu rasaran masunan nufa, dan nufa. Banana tina bela faniwa, as mandri pusaka be mañana. Efobita casa chambaria, desilacha fatisto mandivara. Nigéria du fowi afiano, si pati mandesha, sa dizacha ni afiano. Si usenja franca pana sachi efu mafiano, efu mbana nuchale efacha. Si tu gana peludnya, sinamba ajifu, abeludnya, tola saran masunan nufa, dan nufiwa. Ganz kijk me nuf was sind Antolanis, was sind nuf si levat manjamat, vale fufnyan, le fufnyan. Ikina nila yanza, mamana pteva na ne yanza, matrapa malaro jano yanka, dimba diniu yeneto yanfa. Easy nyari chan teacher no, easy nyari chan lange no, easy nyari chan teacher that's no. Everything you want to fati, kumitskize no mkafit stuck na finne no maprafi karat sometimes ze no somtafine tsara watilani mari nan tot smis nya tom veri na so izula bo tsapatene la wezats ma vita kala falana na. Si tu gana peludnya, sinamba ajifu, abeludnya, tola saran masunan nufa, dan nufiwa. Ganz kijk me nuf was sind Antolanis, was sind nuf si levat manjamat, vale fufnyan, le fufnyan. Si tu gana peludnya, sinamba ajifu, abeludnya, tola saran masunan nufa, dan nufiwa.
James dia Joanna dia Elbo no niran'izay zay ary tsy afenina fa tena tsara le izy tena tsara hidra mifandaratsika ary tsika dia tsika moa hatram'izay zany resaka hoe dada dada tokanao tany dada ianao le ray tena aloha sady mpiaro anay tokoa mpamaolana ady sarotra satria tady iray mampifamatotra zay ity dada ity dia malheureusement asa angambany Andriamatoa Mbolatiana Rakotofona nanoratra azy fa misy akony lehibe izy ity zay mahatonga anako miteny hoe ny tena olana amintsika malagasy tenany ireto olona tokony hoe ho raisitsika modely na hoe mampianatra antsika amin'ny zavatra miseho dia matetika neglizentsika ary tsy fantatritsika mianatra tanteraka raha tsy fantatra hoe iza no nanoratra an'ity resaka hoe dada ity anareo izay malala dada tokana tany anareo izay malala dia alazao amiko hoe iza le olona ity dada lazainy ity dia dada tokana tany ary mandray adidy ao amin'ny zavatra atao ino tsara dada tokanao tany hitako hoe tena mahay le raha namany ity satria za zany tsy afeniko anareo fa za koa manoratra antany hoe Ismael any Antsiva raha ohatra nareo tsy matoky fa misy soratanako indraindray tsy lany tsiro ny anarako amin'ny resaka côté poète io ary rehefa manoratra zay dia tena manindrona tokoa fa hitako hoe mahay le raha namana miteny azy aty daholy dada tokanao tany dada ianao le ray tena aloha sady mpiaro anay tokoa mpamaolana ady sarotra satria tady iray mampifamatotra ino tsara le définition na le hoe bon vous comprenez ce que je dis le définition apetrany an'le hoe ahoana moa zany atao hoe dada ary iza no atao hoe dada dada tokanao tany dada ianao le ray tena aloha sady mpiaro anay tokoa mpamaolana ady sarotra satria tady iray mampifamatotra zay dada ozy ianao le miaro anay tokoa dada ianao le mpamaha olana mety mbola tsy milekika tsara ao anatin'ny sofintsika angamana fa raha verina kely any dada tokanao tany dada ianao le ray tena aloha sady mpiaro anay tokoa mpamaolana ady sarotra satria tady iray mampifamatotra fitiavana no iambozonana noho ianao lay tena ivony ankohonana ianao ry dady lay mpitarika ny famindrana iankizy
hizotra ho amin'ny lalamarina, hijoroanay tsy hivarina. Ianao le dada tokana an-tany. Dada, ianao le ray tena aloha, sady mpiaro anay tokoa. Mpamaolana ady sarotra satria tady iray mampifamatotra. Zay. Ny dada ozy izy eto zany a, dia tokana aloha, tokana tany, ray tena aloha, mpiaro no sady mpamaha olana. Zay natao hoe dada. Tsy izany ho nametraka ny hoe dada ny filoham-pirenena ao anatin'ny firenena iray, surtout any Madagasikara. Nisy napetraka hoe ho dada, ary raisiny eo amboniny amin'le firenena tokoa zany de hoe tsy diso le hoe dada. Tokana tany, ray tenina loha, zany hoe loha mihitsy miketrika sy mitady ny solution rehetra ho an'ny zanaka sy ny taranaka. Mpiaro ihany koa no sady mpamaha olana. Ndao ara hojerena voalohany indrindra aloha zany le hoe dada tokana tany. Eo aloha de efa tsy mikôlina le revy, eo de efa tsy mikôlina le filinina, fa samy manana ny dadany ilay malagasy. Ao ny dada Rajao, ao ny dada Ravalo, ao ny dada Rajel, ao ny dada Norbert Lala Ratsirahonana, ao ny dada Siteny, etc. Raha misy firenena maro dada de Madagasikara. Fa zao, ilay dada ray eo aloha no jerentsika de mandray paralelina amin'reto dada reto. Tokana tany, ray tena aloha. Any amin'ny voalohany zany de efa tsy mahavaly raha ity tenin'ny mpanoratra ity ilay malagasy, ilay firenena maro dada. Rehefa dinihana koa de maro Andriamanitra. Taka an'le teneniko teo, misy le lalàna didy fitsipika ary fampianarana napetrak'Andriamanitra, mbola tsy mahampy an-dralahy zany fa lasa ihany izy mamoron'Andriamanitra hafa. De makeny Ambomanga eny izy manompo tendrombohitra sy razana tsy hita. Ray tena aloha. Ahoana moa zany? Raikitra ny Covid coronavirus, raikitra ny famine. Tena tsisy solution amin'le malagasy e. Raha tsisy an'le ray ao an-tampony loha, izay mitsinjo fotsiny amin'ny zavatra ahafahany mitsinjo ny malagasy amin'ny alalan'ny finoana ho an'izay tena mino, dia maty, mitsitritra ary mitsipatsipaka ny malagasy. Ray tena aloha. Indray mandeha ao anatin'ny azafady aloha, ao anatin'ny 3 volana na 4 bolana na ohatra koa ho avy ny fifidianana, vao mahita an'izany filoham-pirenena ao anatin'ny fijaliana ny malagasy, ohatra fotsiny hoe na ny any amin'ny faritra atsimo ary. Mbola misy any amin'ny faritra. Azafady aloha tompoko fa ratsy ny signal.
Mbola misy olona any amin'ny faritra zay tena sahako ny teny anareo, fa mbola misy olona mieritreritra hoe dadabe Ratsiraka na i dadabe Tsiranana na ny ray aman-dreny Marc Ravalomanana na ny filoha Hery Rajaonarimampianina no mitondra ny firenena. Mbola misy zany tompoko. Inona ny antony? Isolé tanteraka. Ary ao raha manontany mba halany ihany ve le olona nandalo taty iny? Le nanatitra Tsako, le nanatitra Vary Raigony. Fa nakaiza tô tsy miverina intsony le kely iny? Izy midina amin'ny avion, amin'ny costarany mitovy amin'ny Ngia. Izy ty mpanao baolina malaza Ronaldo no hitanao. Izy ty midina amin'ny kiraro mainty fotsy no hitanao midina. Kirarony izy ty mpanao inona moa ty fandihan'ny zalatany amin'ny taona 1970, Clark Gable. Tamin'izany andro rany, ato anatin'ny fidedadedahana amin'ny fiakanjo sy ny karazana, izay ilay filoham-pirenena na izay le ray toaloha, izay le ray tena loha malagasy. Eto zany le loha eto de hoe loha mandoa le malagasy no tokony ho izy eto ry zandry, fa tsy le loha hoe tête pensante, fa plutôt hoe c'est une tête à vomir. Zay ngamba no izy eto. Ray tena loha, ray tena piavo. De raha mijery ianao, tena mba miaro tokoa ve le rain-dralahy? Jaly le vahoaka tena mijaly, misy ray natsangana ho ray ao solo-tenan'ny, ary izy mihitsy efa misoratena ho solo-tenan'ny opposition, donc rain'ny opposition. Mba henonao ve izy mahasahy mitarika amin'ny mouvement indao tsika hidina an-dalambe, fa mila ahongany ty, mila adoboky ty olona ty, mba zany ray zany dia manao sakrifisy, manao very ny ainany tenany, fa inona ny zavatra mitranga? Ilay zanany indray narosony eny an-dalambe, de izy miparady ao an-trano miaraka amin'ny kafe sy ny dité ary ny menakely, de rehefa tsy vita le izy de mbola bedy indray reto ankizy, nefa ity tolona, ity zavatra atao mba ahafahana mahazo an'ireto zanaka rehetra, de mila ny dady mitarika eny an-dalambe. Misy ve zay? Tsy misy zay. Conséquencen'izay zavatra rehetra zay, de ny zavatra miseho dia ireto dada maromaro voateniteny reto dia mifampitsara no ataon'zareo. Ary rehefa mandinika ianao dia dada, en fait tsisy solution. Ry zalahy. Efa nampianarina teto, rehefa nitenenina teto hoe rehefa mikritika ianao, tsy kritika fiantsoana an'izany eto amin'ny akama na eto amin'ny ity fandaharana ity, fa observation. Ny dikany hoe observation dia na hoe observateur de manao ny détail any zavatra rehetra ianao, ara teknika, dia mitondra ny solution anao amin'ny maha société civile anao hoe akama. Fa tsy politika ny akama fa mouvement. De eo ny idiran'ny akama ato anatin'izy mitondra le solution. Zany hoe amin'ny mampanao gazety anao zany observateur, de ataonao le observation, de tamy kosa ny akama manome solution. Nahafinaritra zay zavatra nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay, ka hito ampiano anareo an'le izy hoe fa maninona moa le ry zany lasa nireven'le ry tapoka teo le bandy, nefa le bandy ary totrany tao hoe le filoham-pirenena ohatrany nikritikeny, raha te halalina nareo tsy tany amin'ny vitatsy eo akory.
Satria tsisy antony tokony akanesako any efa tany ny vadiko, za koa nandray olona tato, voaray tsara tamin'ny feno fitiavana. Ary teo voagaga daholo ny rehetra hoe misy fifandraisana tokoa ireto fianakaviana ireto olona ireto, ary averiko tsara misy fifandraisana tokoa tompoko. Karaha olona afaky ny havita azy ve? Ary olona malala tsara ny hoe titsy ny eto, nampianariko anareo ary teneniko anareo ozy izy teo. Miteny izy. Efa fantatritsika zany ozy izy. Zany hoe te hiteny izy ny erreur nataony. Ity kabary ity raha mihaino tsara ianao, dia tsy toy ny kabary tahaka ny filazan'ny olona tsy dia manana saina mahitsy. Fa feno fihetsaram-belatsihy satria lasa copier-coller le hoe mifona ary mialatsiny amin'ny vahoaka. Satria tsy vokatry ny folo izy. Nampanaovina izany olona iray tao amin'ny Hilton, tao amin'ny Carlton. Raha tsiraka didy etoko tamin'izany andro no nitondra ny fifonany voalohany indrindra après ny 10 août. Dia avy ny rehetrarehetra avy eo nanaraka hoe une formulation nataony Didier Ratsirak'iny nataony copier-coller. Ity kabary ity rehefa eno tsara le corne. Zay natao hoe samy hafa ny olona manan-tsaina sady manam-panahy rehefa manao zavatra. Ary ny grave dia zao, tsy zakan'ny olona marary saina ny famarinana lazainy ny zavatra ohatran'itony. Misy fialana tsiny io. Rehefa ny olona miteny hoe fantatritsika izany, ny ainatsika izany. En plus izy miteny, eno i. Ary izay no anisan'ny hoe nahataitra anahy hoe le marary be izany frapo izany. Eno i. Tena matetika hoe tsy amantsarako ny hitsara na iza na iza. Saingy miteny ho azy, tsy ampitenenina ireo tarimarika maro samihafa amin'ireo fanadihadiana sy ny tatitra izay mirazaka anareo teo ambony tereo avy amin'ny vondrona resam-pirenena. Averiko. Tena matetika hoe tsy amantsarako ny hitsara na iza na iza. Zay le izy. Samy hafa ny asan'ny fanaovan-gazety sy ny asan'ny fanaovam-politika satria nareo zao tonga dia rapida be nareo hiteny amiko hoe arenao amin'ny tsaratsara io ahoana zany. Azafady. Mpanao gazety tompoko ary observateur. Fa eto ity ranamany ity ray aman-dreny ity dia miteny hoe netaleny teo alohany io ny zavatra tsy nety ary ny zavatra tsy maintsy lazaina ao anatin'ilay fiarahamonina misy an'i Madagasikara. Fa nilazainy tsara hoe tsy anjarako no mitsara ozy izy. Inona ny zavatra mitranga ao Madagasikara raha samy mpanao politika fampitsara. Fampitsara. Ary ny tena grave dia zao, mifampitsara ry zalahy, ao ihany koa fampiatsara velatria aloha lazainy zany. Mifampitsara ry zalahy kanefa ny tsisy solution entiny. I solution mba ataony Ratsiala dia mahavita gabona izy dia tokanana. Inona reto koa fandrosoana izany ho an'ny vahoaka. Tsy anjarako izy no hitsara, no mitsara. Dia ianao zany raha zatra mihaino André Andry Rajoelina anao dia izy ianao hoe totosito zao izy dia hitsara. Dia asako enonao lavalava le izy dia ho azavaiko aminao hoe zay mahatokana miteny anao hoe rehefa marary ny fonako tsy zakanao le reventiko eto dia miala satria ianao ihany no nandrangotra. Tena matetika hoe tsy amantsarako ny hitsara na iza na iza. Na iza na iza ozy a. Saingy miteny ho azy, tsy ampitenenina ireo tarimarika maro samihafa amin'ireo fanadihadiana sy ny tatitra izay mirazaka anareo teo ambony tereo avy amin'ny vondrona resam-pirenena. Rehefa nazavainy zany le hoe retaby, voilà ce qui se passe. Zao. Dia noy ihany. Malahelo aho, takanao koa angamba mahita
fa dia ikorosony tamin'ny fanosoana eo amin'ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy. Mitotokana ny seha-piariana maro ao amin'ny firenena, ny tombony fahantrana sy nisan'ny fadiranova, mirongatra ny kerehany atsiny ka tandondoza tsy roa amantany reo avana avy any amin'izany faritra izany. Mihemotra ny demokrasia, sahirana sehatra ny fampianarana. Ajanoko eo ny fitanisana satria fantatro fa hainao ny toerana. Io zany raha tokony tena izy zany raha ny fanaovana politika ny Madagasikara, ny fanaovana politika amin'ny fitsaratsarana dia mijanona eo izay zavatra satria takany tao manesy olona tokoa ianao. Raha miteny hoe ireto avy no tsy mety, ireto avy ny zao, ireto avy ny zao, ireto avy ny zao, ary tsy tsapan'ireto mpanenjika akory, ireto mpanenjim-botanana sy ny karazany hoe rehefa mitenene ary zay ny tena zavatra teneny. Raha misy fitondrana ane mora ongany dia fitondrana Andriamatoa Rajoelina. Fa maninona ny tsy voaongana ny fitondrana Andriamatoa Rajoelina? Satria ny mpanongana sy eritreritra hanongana tsy mitondra solution. Tsy mitondra solution. Ary raha miteny tsy madakoro amin'ilay malagasy akory, za tsy miteny hoe dakoro amin'ny Andriamatoa Hery Rajoelina ary mampianina ilay malagasy. Fa mbo moins aloha zany anankiroa zay zao. Anankiroa zany zay zao no mitondra solution na dia hoe milaza ny zavatra tsy misy ary. Au moins mba anankiroa zay. Raha sorona dia zao, latsaka lalina ny fiainany antsika. Ka samy mandinika lalina ny amin'izay vahaolana narenana azy isika. Zay. Antsoavo anankiray ngeda be zay hoe samy mandinika lalina ozy amin'izay tadiavana vahaolana ialana amin'io catastrophe morale, spirituelle, intellectuelle, économique, sécuritaire et sanitaire et sociale. Samy andinika lalina, antsoavo ane zany le olona. Antsoavo zany. Dia ahoana ny tsy andraisanao an'izany e? Ahoana ny tsy andraisanao an'izany ka hitenena an'ireto olona Davalomanana hoe fa maninona kosa dadanay tsy dokafanao. Ka dadanao rehefa miteny dia ny hoe haiko io, kapoaka io, fa tsy mba misy zavatra dynamique dans l'ensemble, dans l'unité, tous ensemble. Hoentina. Fa ny mamaky azy dia tsy mpanongana, fa mpanangana, dia zay ihany no mijano hoe dia zay foana no miletika ao anatin'ny lohanao ao. Satria na niaraka an'izay, raha vao tonga le mouvement vahoaka, le tous ensemble, dia voatelona ao anatin'ny tous ensemble daholo ny rehetrarehetra fa ny firenena no prioritaire amin'izay zavatra iny. Samby andinika lalina daholo isika rehetra ozy. Sy ny vahoaka. Eto dia tiako ny milaza fa rehefa tinihana daholo zany zavatra miseho rehetra izany, dia izao atahorana ny faharavan'ny fiarahamonina noho ny elanelana izay tsy mitsahan'ny tombo. Ino tsara? Noho ny elanelana izay tsy tsahatry ny tombo ozy izy entre ny mahantra sy ny mpanan-karena. Fa rehefa mandeha le izy avy eo, niova mpitondra tapoka le mpanan-karena. Tiako hazavaina sy ampitaina ao anatin'ny sainao zany hoe tafita ny Andriamatoa Hery Rajoelina ary mampianina amin'ny mesazy ary miara-manaiky an'izay constat zay ny vahoaka hoe ny mpitondra no lasa mpanan-karena. Zay manko le tiany lazainy indirectement eto. Fa teneniny amin'ny fomba mihaja izy hoe mialalina ny inona izy teo, miantsana, mampisaraka ny mpitondra sy ny inona izy teo, ny mahantra sy ny mpanan-karena. Izay zavatra izay nefa ny iza le lasa nanan-karena ilay mpitondra. Azavaina eo zay.
teneniny amin'ny fomba indirecta ilay izy. Zay ny asan'ny mpanao gazety, manazava ny zavatra tsy voatenin'le mpanao politika amin'ny fomba fitenenana azy, fa ny mpanao gazety no manazava hoe zao midika amin'izany. Izao atahorana ny faharavan'ny fiarahamonina noho ny elanelana izay tsy mitsahan'ny tombo eo amin'ny mpanankarena sy ny vahoaka mahantra, ka tsy lasa miteraka tsy fampitokisana intsony amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ela. Hitanareo, le vahoaka tsy niova, fa le mpanankarena no niova hoe no niantsana ozy mampisaraka ny mpanankarena sy ny vahoaka ary miteraka tsy fampitokisana amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Zany hoe niova le sujet, le raparo hoe lôzika zany, matematika de hoe fa nanirona niova ty sujet ty hoe ny mpanankarena de lasa hoe ny mpitondra. Ny dikan'izay zany ilay mpitondra no égal la mpanankarena, ilay mpanankarena égal la mpitondra. Ahoana hoy Ia Vladimir Ilyich Lenine amin'ny resaka ino ty izy teo am'izay resaka zay, ndrasa mety davo kely vetivety de ho teneniko anareo. Hitako ato. Voilà. Hoy izy. Azafady tompoko, azafady tsy nisy fa tiako hazavaina anareo hoe Ia Lenine de niteny an'izay zavatra zay ary niteny izy hoe ianareo ozy izy mpanankarena izay mipetraka ao amin'ireo chateau reo, miomana ozy indirectement fa ho avy zay, ho avy ny vahoaka ozy izy ndray andro any ary lasa nenina ho anareo ny ipetrahanareo ao anatin'io, ao anatin'ireny chateau reny ozy izy, lasa ho nenina ho anareo. Ka tenenina zany de zao hoe fita ny afatra eto hoe ny mpitondra no mpanankarena na hoe ny mpanankarena no mpitondra. Mazava tsara zay tenin'izay ary aleo ho tohizany ihany satria efa eo ihany ianao Andriamatoa Rajaonary Mampianaka tohizo le izy hipakany am'le hoe solution. Elana izay tsy mitsahan'ny tombo eo amin'ny mpanankarena sy ny vahoaka mahantra, ka tsy lasa miteraka tsy fampitokisana intsony amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ela. Raha ny ara-piakarena tsy misy fanadavana io satria ny fiakarena hoe dia manaraka lôjika ary misy zay lalàna. Na iza ianao zao tontolo zao. Anazava am'izay zany eo le hoe tsy vitany miobserve ianao an'le lacune na le défaillance na le tsy fahavitan'le asa, fa raha olona manana etika ianao, ny zavatra marina aloha de zao ny tenina nahavoan'ny Andriamatoa Rajaonary Mampianana de zao tsy mahay politika izy. Raha tsy mireconnaître an'izany izy dia mbola mety hanao problème ihany koa ao anatin'ny politika izay mety eritreretiny. Tsy politisianina izy fa économiste, expert comptable.
Ny économiste dia rehefa tena hoe tianao hidevelope io firenena io dia mena économiste ny drafitra sy ny paika rehetra fa tsisy ialana n'izany politika zany raha mbola firenena ohatran'ny Madagasikara. Averiko. Omeo ny mpahay azy takan'ny hoe économiste ireny, ity tena ianao maromaro izy ao, oui, reny ny mahay azy raha hoe te hidevelope ny firenena tahaka amin'ny Madagasikara zany. Tonga teo amin'ny fitondrana ilay mahatonga Andry Rajoelina noho ny politika aizitsika menakavy zao. Meo ny mpahay azy takan'ny nataony Andriamatoa Ravalomanana ny develope ny industrie, ny develope ny lalana sy ny pont. Oui, mety miteny ianao hoe vao malimaly ianao ny teny hoe Ravalomanana vendrana. Non, eno tsara ny teniko hoe raha tsy nanao ny zavatra excessif, ny eritreritra amin'ny pouvoir ny fitondrana tsy refesy mandidy Andriamatoa Ravalomanana, mety mbola teo izy hatramin'izao. Raha tsy nividy an'le deuxième air force tout Ravalomanana, mety mbola teo izy hatramin'izao. Fa nahitan'ny olona hoe ty tataka dia tonga dia nararotin'ny olona tao, dia teo izy nitaraiky. Dikany eo mihitsy tsika malagasy zao. Ny politika sa ny fampandrosoana. Dia noho ny solution omeny. Ary zay ny marina. Raha io resaka ara-toekarena io. Mila vina vision, mila stratégie, mila programmation, mila projet, mila asa sy ny sisa sy ny sisa. Zay tsy. Dia hatreo ozy ianao inona koa zany classique zany. C'est vrai c'est classique. Fa misy ve zany any Madagasikara. Mila vina vision, mila programme. Misy. Natao seho teo masinao teo ny EM dia tsy maintsy navadika aingana PEM mba ho adin'ny olona. Tena vadina zio TEM koa angambany izy zao. Mila vina vision, projet, programme et stratégie. Ary mila fahaizana ihany koa négocier. Dia mahatonga ana miteny ianao misy dadany amin'izany daholo reo, ankoatran'ny Andry Rajoelina ao Madagasikara na ny malagasy amin'izany zavatra zany. Meko manko ny solution rehefa avy eo mba afaty amiko. Tsy maintsy apetraka satria amin'ny ara-toekarena izay afafinao ihany sy volenao ihany no jijainao eo amin'ny ara-toekarena. Misy ireo fotodrafitrasa maika, misy ireo fotodrafitrasa tena maika, misy ny fotodrafitrasa izay mipaka any amin'ny vahoaka, misy ny fotodrafitrasa izay mety tsy mipaka any amin'ny vahoaka. Ary izay le tsy mipaka any amin'ny vahoaka izay no zavatra ataony Andry Rajoelina. Tsy mampitombo ny vilia na ny hoe sakafo na hiverenany sakafo anatin'ny vilan'ny malagasy ny fanamboarana stade Mahamasina tompoko. Na hoe terrain de foot isaky ny any. À terme, à très court terme, na hoe urgence, mitiny ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina avahany eto sy teneny. Tsisy an'izany mba manontany anareo aho inona ny priorité any Andry Rajoelina zao. Ny priorité any Andry Rajoelina dia isam-bolana dia mangata-bola amin'ny communauté internationale na ny bailleur. Zay. Vadika manome solution izy sao dia eritreretinao tsy manome solution. Aiza mametrahana izay amehana izay amin'izao fotoana izao. Narafitra hoe tao anatin'ny fisandratana ireny lafiny ara-toekarena, ara-tsosialy sy ny fampandrosoana maro samihafa ireny tamin'ny andro ny tantanako. Io moa zany ny azy ny fisandratana no ampidiriny ao anatin'izay zavatra entiny amin'ny fotsotra angambany ho atao solution ho an'ny Andry Rajoelina. Za tsy mino Andriamatoa Rajaonarimampianina ho raisin'ny Rajoelina, encore moins ho raisin'ny Ravalomanana koa ny tolo-kevitra ao. Ary zay manko nanahirana anaty zavatra ity. Ato amin'ilay antso avy amin'ilay hoe tous ensemble.
Satria rehefa natao le RMDM dia ravalo ensemble et ses consorts et ses sympathisants ny ao. Fa ilay tous ensemble misy efficacité-any ve zay antsoavinao zao, zay antsoavinao zay. Ndao andray Et je cite, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. Et on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Zay le teneniko teo hoe on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière ozy. Rehefa mijery tokoa ianao ny en arrière, il y a 2 ans de cela, de izy ihany namaly ery aloha hoe mbola betsaka amin'izy ireny no tsy voatokana. Tapitra ny fandaharantsika. Mandram-piaona tompoko a. Anao velomantsika a. De faranako amin'ity ranengy ity hoe rehefa en fait ianao rehefa tena tia olona de manja foana iny olona iny. Mandrakizay. Marina ity teninengy ity. Rehefa tianao le olona, tena tiana. Matetika manko rehefa azafady anontaniana ianao hoe tiako izy fa tsara bika de hoy le amin'le film zay hoe rehefa tsara bika intsony zany izy de tsy tianao, ndany ianao mandeha any ozy le ray aman-dreny vous dégagez. Film américain zao vous dégagez de chez moi. Fa rehefa tsara bika intsony zany ny zanako de tsy tianao ozy. En fait ny olona tiana rehefa tena atao ny fanadihadiana de tsy fantatrao hoe inona ny tena tiavinao. C'est la bonne réponse. Hoe inona moa zany tena itiavanao an'io zanako io. Ka raha vao miteny ianao hoe ny toetrany, ny masony, ny tarehany, tonga anao de raha ray aman-dreny ny saina tonga de zahody ianao. Kele felan'ony rihina tena potika azy tara taminao kisendrasendranaro ny fanena de kisipafona tramin'izao fatandremelao krisy alandray andro da tsipalebanindray avy eo zao mikosoko am'latsy vazivazy karoseri mamitakireo aukialatsianadino itirapiti vihimny malala ramolambamity tsy misy hafa masoaneo fa misy manjamanja misipananeo manjaletsy sipakelio manjaletsy sasavavio sipatimba mampirafy sady tsotratsinya manjaletsy sipakelio manjaletsy sasavavio tsara letsy sipakelio mitsikitsiky manjakely ozy titako mame tsara letsy sipakelio. Malalaky izay tena tsy voiko misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy hoaiko sy andrava ny fialanay fa tiako tena tiako izay malalako izay tsy misy hafa masolo aneo rambola sipahafa tsisy soloko aneo manjaletsy sipakelio manjaletsy zazavavio sipatsimba mampirafy sady tsotratsinya
tsara lesy sipakely very alala mialaminy manjala fanamby zany sinasina taratasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely Ave misy kidrakidra azadino simba rehefa mankafitsy sampa fa misy zavatra manokana koe tsy afoizany sy pioaniana atao fitanana atao mankafi mansipa rehefa mankafi de tena mity enatsiraya maro minery Papir-pirwena kala susanati Mangalet susipakleri Mangalet suzaza babi Sipa chimba mampura Salt chuta chinga Tsaralet susipakleri Mangalet suzaza babi Tsaralet susipakleri Chik manzake postita kumane tsara lesy sipakely very alara mialaminy manjala fanamby zany sinasina taratasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely Asa sensi chiamo izai mubai fa fantaro chiediano ti fu adala tukuba kalewau hitia anau sawale titai ta fuzi riza fatira tia nawa tu sai itala azade matauta noti zewavi fanya ai atekuda uru adami aku faisa malu ave Asa se chiamo Isai mubai fa fantaro chiediano ti fu andala tu cuba
Film are something not